Salamatontsika rehetra, ifampahery indray tsika androany dia hifanome torohevitra. Androany te hampirisika antsika hoe andao atao izay rehetra azo atao hialana amin'ny trosa. Zahako nandritra ny fiainako be dia be ny olona hitako nanana trosa be dia be ny olona hitako hoe lasa ratsy ifandraisana noho ny amin'ny trosa. Dia izao te hanentana antsika androany ary te hampahery azo atao ny miaina tsy manana trosa. Fantatro hoe mety tena hoe sarotra ny fiainana kazonge fa zao andao aloha hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra satria raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony hiaina trosa mihitsy isika sy ianao. Fa maninona ny teny an'izany satria ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe aoka tsisy tsy voaloha ratsy ny trosa ny fitiavana. Izany hoe ny trosa ny trosa tokana tokony hanananao amin'ny fiainana, tokony hananako amin'ny fiainana, tokony hanana rakotsirabe amin'ny fiainana dia ny fitiavana ihany. Izany hoe ny fitiavana mila alohantsika isan'andro satria mana trosa amin'ny tsika. Dia izao andao ezaka tsy hanana trosa. Karazana trosa koa dia tena betsaka, mety hoe volo io, mety hoe zavatra nampanantenaina, mety hitentsika hoe tsy trosa izany fa izao ny zavatra nampanantenantsika olona dia trosantsika amin'ny. Misy karazana trosa hafa ihany koa, mety misy ratsy nataon'ny olona anankiray tamin'ny olona anankiray dia ilay olona nanao ratsy mana trosa aminazy. Raha olona mifosa namany dia mana trosa ny olona mifosa namany amin'ny namana anankiray. Izany hoe izay olona manao tsy mety amin'ny hafa dia mana trosa aminazy. Fa androany dia hiresaka momba ny trosa ara-bola satria izay izao no anisan'ny tena manimba ny fiarahamonina izay misy atsika. Ny trosa ara-bola dia tena manimba, ny trosa rehetra mihitsy moa manimba. Fa androantsika dia hiresaka momba ny trosa resaka vola. Fa maninona kay ny hoe anatin'ny tokantrano manimba ny tokantrano manana trosa, simba ny tokantrano manana trosa satria ny trosa dia manova ny maha-izy anao. Rehefa mana trosa ianao dia miova ny maha-izy anao, ny identité anao lasa miova rehefa mana trosa satria lasa mpandainga ianao alohalohany, lasa mpitsoaka olona ianao. Dia izany dia efa manova ny identité anao hoe lasa olona mandainga, lasa mitsotsoka, lasa miady aman'olona satria maninona ilay miady aman'olona misy fotoana ny olona rehefa takiana trosa dia izy indray mampiakapeo nefa ny tompom-bola no mila ny vola. Saiko nahazinao hoe tokony lasa miova ny identité anao dia lasa misikina ozona eo fiainanao ny trosa satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny mpindrana dia andevo ny mpampindrana. Lasa andevo izany ianao raha ohatra ianao ka miaina anatin'ny trosa. Dia izao miezah raha ohatra ianao ka manana trosa amin'olona, raha ohatra ianao ka hananan'olona zavatra dia miezah mamerina an'ireny. Dia izao matokian'Andriamanitra hanangana ny fiainanao, azakiana amin'ny zavatra hita maso. Ianao mety hiteny ianao ka zaho tsy manam-bola, raha tsy manao trosa, ka zaho ohatran'izao dia andramo aloha, aza tonga dia resy, aza tonga dia miteny tsy vitako. Fa Andriamanitra rehefa te hanao sitrapon'Andriamanitra ianao dia tohanan'Andriamanitra. Tsy voatery hanao ratsy ianao vao afaka miaina tsara, fa azon'Andriamanitra atao tsara ny manangana anao fa ataovy aloha sitrapony, ataovy aloha izay halanao amin'ny trosanao. Eo hitanao fa miarina tsikelikely ny fiainanao. Fitsorana vavolombelona anankiray tamin'ny Tito 2024 aty nisy olona anankitelo ny akampanyeko narahako natao tantsoro amin'ny resaka fialana amin'ny trosa. Anjao antsika miteny izao efa hafa trosa ireo olona ireo ary mihoatra lavitra no teo aloha kay ny fahafahan'zareo manao zavatra. Izany hoe lasa manana moyen kokoa izy, lasa manana fahafahana kokoa, lasa manana enti-manana kokoa izy manao ny zavatra ataony ary na zareo gaga hoe aikay possible izao. Dia za te hanentana anao andramo aloha, aza tonga dia miteny hoe tsy mety fa andramo aloha. Ny fanahin'ny fahantrana dia tsy roasina fa ny fanahin'ny fahantrana dia fiovana toe-tsaina no ahafahana miala aminazy. Dia izao ny dikany voalohany miala aloha amin'ny trosa. Miala amin'ny trosa ara-bola aloha dia raha misy zavatra nampanantenainao olona koa dia izao ataovy trosa. Dia afaka antoninao ny olona manam-bola aminao satria misy fotoana koa tsika matahotra hoe efa simba ilay fifandraisana fa izao manatony dia mifona amin'ny olona dia tena misy hoe hoaveriko ny volanao dia mamaova resaka. Na dia atao ara hoe hiafy kely ianao dia ataovy fa avereno ny volanao. Dia hitanao fa aorina kely afaka herintaona ianao na afaka roa taona dia hitanao fa afaka ianao. Tsy voafatotry ny iny ianao, tsy voatery miampitarabe ianao rehefa matazana olona anankiray na hoe any amin'ny restaurant ianao dia hitanao ilay olona manam-bola moa dia andeha hitsoaka ianao satria lasa fiainana fugitif ny fiainana lasa olona mpitsoaka foana ianao. Izao aoka ianao ho afaka
dia aoka ianao hanana fiainam-pahafahana, dia aoka ianao afaka mitrosanao raha ny tena marina dia Jesosy efa nanome mitrosantsika rehetra dia aza manaiky intsony ianao miditra ambany masioka hafa hoe hananan'olona trosa. Amen. Dia misaotra anao ny haino dia mampahery anao raha mila fanampiana manokana ianao dia afaka mifanoratra dia afaka accompagner koa ianao anatin'izay fa zao andramo aloha dia ataovy tena tapa-kevitra tsara ianao dia tena hoe tsy mihemitra intsony afa tsy maintsy atao. Misy teknika amin'ny fomba fialana mitrosa dia ho atoroko anao ilay izy maimaimpoana ny anaovako an'izay fa afaka atoroko anao amin'ny message na afaka miantso ianao fa misy teknika ny fomba fanaovana azy hoe ohatra izany atao voalohany le lehibe indrindra sa le kely indrindra sa le ohatran'izao dia afaka mifanampy fa zao mila tapa-kevitra aloha ianao dia raha tapa-kevitra ianao dia anangana anao Andriamanitra. Sa mitahina tompoko.